Tautsikalongo Taundaula Igumapanzakana Panakaneto Ramadiwava Kamatavadare Tesorofile Atsugumama Namanupava Taundaula Tautsikalongo Taundaula Igumapanzakana Panakaneto Ramadiwava Kamatavadare Tesorofile Atsugumama Namanupava Eamuanu Kupongirate Adanamaharena Natuluni Kamene Tanterana atao antsui ny asabotsy lasa teo ny famarana ny fampianarana ny apokalypsy tanterana atao amin'ny radio Akon Sofia FM 650 teboka roa maridrefy na ny radio paritra RNM izany fampiasana tanteraka ho an'ny fiangonana apokalypsy tao antsui ity fahavitany ny fampianarana tao antoerana ity tonga nivantana tany antoerana nitafa tamin'ireo vahoaka anarivony raha teo ny filoha nasionaly ny fikamanana apokalypsy eto Madagasikara ny ray aman-dreny pasteur Mayolla nitronon'ireo délégation nanady azy tany antoerana conférence nandritra ny 3 andro izay no nanamarika indrindra ny fatokavan'ny pasteur Mayolla tao antsui izay ny tanterana moa teo anoloana ny lapan'ny tanàna tao antsui vahoaka anarivony hatrany isan'andro tao anatin'izay 3 andro izay no niatrika ny conférence nentin'ny pasteur Mayolla nanazavana ny baiboly tamin'ny alalan'ny mathématique ny physique ny science ary ny spirituel ihany koa na vakany maro ary nampitolagagany maro mihitsy ny fanazavana ny baiboly tamin'ny alalan'ny mathématique ny physique ary science tao antsui ity tsy nahagaga raha rakotra tanteraka ity kianja be mandona ny lapan'ny tanàna tao antsui ity tsy nolotsotra ihany no tonga namaly ny antso ny fanasana ny conférence nandritra ny 3 andro fa tonga hatramin'ny be ny tanàna sivily miaramila samy nakanjoronjoro ny teny nandray antsoratra ny votoatiny zany conférence nentin'ny pasteur Mayolla tao antsui izany zava-baovao zava-dehibe ho an'ny antsui raha teo nanaraka izany conférence izany tsy andra ny vahoaka ny antsui natongavany ity filohan'ny fikamanana apokalypsy eto Madagasikara ity tao antoerana dia ny pasteur Mayolla izany tonga tamin'ny nirindry ny vahoaka tao antsui ary dia tafarainy sy ny manina nitovy ny fomba fijeriny rehetra nanomboka izao ny baiboly rehefa nazavay ny pasteur Mayolla nandritry ny 3 andro akoatra rehetrarehetra izay dia hitataratra raha teo fa dia nisy akony be dehibe tao antsui ny fidirany pasteur Mayolla tao amin'ny radio Akon Sofia FM 750 teboka roa maridrefy izany nazavany ny diany tao antsui nitondrany ihany koa fanampanazavana makasika indrindra ny fahitany ny raram-pirenena amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao tahaka izay ihany koa ivaniana ny pasteur Mayolla tamin'ny radio Mangarahara FM 2 teboka 4 maridrefy izay nitondrany ihany koa ny vondalana ho an'ny vahoaka ny antsui nitondrany ihany koa ny fahitany ny fizotro ny raram-pirenena tsy amin'ny pasteur Mayolla azy manokana fa amin'ny mampandinika sy mpanaraka akaiky ihany koa ny raram-pirenena amin'ny fanaovana analizy maro samihafa izany izay no nanamarika ny 3 andro natongavana tao antsui fa no tanterahana ny asabotsy lasa teo atao antsui ihany koa tamin'ny toeram-pivavahana lehibe iray toerana lehibe iray tao antsui zany ny fitaom-pivavahana lehibe izay mitarihan'ny pasteur Mayolla filohan'ny fikamanana apokalypsy eto Madagasikara ny tao amin'ny Genesis 7:7 sy ny Galatiana 7:7 ary ny boky ny apokalypsy 7:7 nentin'ny mpanompon'Andriamanitra nanambovoasana ny afatra tiana ambara maro dia maro raha teo reo mpino apokalypsy tonga tao antsui tahaka izany ohatra ny avy tany Mahajanga tany Diego tany Mampikony ny avy any Port Berger maro voay Maivatanana mandry tsara Ambanja be alalana tsara asina be fandrina ary tonga hatramin'ny zareo avy any manana ravaratra mihitsy nanoana izany batisa lehibe voalohany tanterahana tao antsui izany vaky ihany antsui hoy ny ambety teniny maro nandritra ny fahavitany conférence ny tanterahana tao antsui
Kacamitanana, Asura, Wanza, Camping,